Lafim-baovao hafa kosa indray midina tany Toliara tany taolan'andro azafady ny ministry ny indostria sy ny fampiroboroboana ny sehatra tsy miankina ny faran'ny herinandro lasa teo ka ankoatra ny famahana ny olon'ireo mpiasan'ny commune izay tsy nandray karama nandritra ny efa-bolana dia nanome tolo-tanana ihany koa ny ministry ho an'ireo olona traboina vokatry ny aitrano misy eo tamin'ny volana martsa farany teo. Niverina nanony asany ireo mpiasan'ny komina atao Taolagnaro ny faran'ny herinandro teo taoriany fitokonana ny tanterahan'izy ireo efa herinandro mahery zay. Fitokonana izay mitaky ny andoavana ny tamin'ny karaman'izy ireo enim-bolana tsy voaloha. Midina tany an-toerana namany olana ny ministry ny indostria sy ny fampiroboroboana ny sehatra tsy miankina ny faran'ny herinandro teo ka vola mitetina 2 tapitrisa ariary mifanaraka amin'ny karama efa-bolan'ny mpiasa no nampijirina tao amin'ny compte-ny commune ahafahana mandony karaman'ireo mpiasa. Vola nomena vary 50 gony ihany koa ireo mpiasan'ny commune. Mamelombady manjanaka kanefa kosa ny fanjakana kosa tsy maintsy mijery hoe ahoana ny amana ny olana zay ny namana azy azo zao zany dia manomboka zao ho diovina ny tanàna araka ny tenen'ireo solotena ny mpiasa reo miravina ny olana Taolan'Andro mahazo matoky ny vahoaka fa milamina mihodina araka ny tokony izy ny commune urbaine ka eto dia mamerina ny fisaorana ihany koa amin'ny mahazanaky ny fahatry tia ny filoham-pirenena sy ny prime ministre tamin'izao fanapahan-kevitra aingana dia aingana zao. Nandritra ny fidinan'ny ministra tany Taolagnaro ihany koa dia tsy nanadino ny nanolo-tanana ho an'ireo fianakaviana 470 trabola noho ny aitrany ihany koa ny ministra. Nandritra ny fidinan'ny ministra tany an-toerana dia nandrisika ny rehetra izy andray anjara ny fampandrosoana ny faritra ary nanambara ity farany fa ny ministry ny indostria dia tsy mitsahatra trany amin'ny fanamorana sy amin'ny fampandrosoana ny sehatry ny fandrarahana sy ny indostria eto Madagasikara.